Hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny Alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny Alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny Alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny Alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny Alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Halleluja. Amin'ny fifaliana lehibe indray lasina vamalana eo antsika amin'izao fotoana izao a. Fahambenay tena komena aminao eto androany ary manana fiadana tompo amintsika tsirairay avy izay tratrantso eto. Ary faly dia faly miarabantsika rehetrarehetra izay vao androany vao niaraka taminay teto dia arabaina manokana ianao faly be mihitsy zay miaraka aminao mahita anao ary dia tena aminao hoe maretatra amin'ny farany azo atao zavatra mandalo fotsiny zao zavatra zao na kisendrasendra fa tena raha efa tantara efa voasoratra zao. Halleluja. Ka za mino fa izy tantara hanomboka aminao sy Andriamanitra amin'ity androany ity, manomboka amin'ity androany ity fa maharetatra amin'ny farany. Manana hafatra ho anao Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompony amin'ny alalan'izao fandarana zao. Tsy tonga fotsiny eto ianao fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia maharetatra amin'ny farany dia tonga soa. Ary raha mampiry anao eto androany dia tonga avy rapitso zay eto foana isan'andro san'andro isaky ny latsinainy hatramin'ny zoma zay dia eto foana mifampahery dia faly be zay mandray anao ary faly ifampahery aminao koa amin'ity androany ity. Miarabantsika rehetra koa izay efa-paketo foana faly be foana mahita anareo androany raha navatsika Erika eto France niditra voalohany teo dia menatsodrano moa izay mitafiditra voalohany tsika dia menatsodrano mafinaritra. Halleluja. Ka menatsodrano raha navavy Erika miaraka aminareo any Koweït, Arabie Saoudite, any Chine ary any Madagasikara ary any Oman ihany koa. Izany hoe anareo rehetra izay taratara connexion reo dia miara misitraka an'ity jodrano ity amin'ny raha navavintsika Erika Isaia fa 2:4 sy 7 no jodranonao androany. Halleluja. Isaia 2:4 sy 7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe izao Jehova efa niantso anao tamin'ny fahamarinana ary nitantana ny tananao.
ary iaro anao ka hanome anao ny fanekena ho an'ny olona ho fanazavana ho an'ny jentilisa ampahiry tranomasony jamba amoaka ny mifatotra hialo ao an-trano maizina ary izay mipetraka eo amin'ny maizina hialo ao an-trano famatorana. Halleloia. Natsoan'Andriamanitra ty amin'ny fahamarinana ianao erika dia inona moa izany fa tsy sady ho fahazavana araka ny tokentitsika fakomary fanazavana ny jentilisa ianao ampahiratra ny jamba amoaka ny mifatotra anao délivrance anafak'olona. Halleloia. Aniraka anao lavitra be any Andriamanitra raha nambavy erika dia tahiny tompo raha isao mpifaliana sy ampinoa zany tsodrano zany fa natao ho anao na nytsodrano raisinareo eto ary dia tsy kisendrasendra koa zany fa tena tsy tongatonga ho azy koa zany fa tena ho anareo. Misy aminareo mijoro vavolombelona le tsodrano reny tena fanaraka be amin'ny zavatra iainanareo mihitsy dia za mino an'izany tsy kisendrasendra no andraisanareo an'izany tsodrano zany. Tahiny tompo erika dia tahiny tompo ihany koa raha nambavy amana narakaraka azy tao Jesosy Noely Koety, Nambiny Tsomakrinina Koety, Razana Monika Koety, Angèle Pagès France, Elena Miarnena France, Marina Tiana Canada, Andoandry France, Erika Rak France, tahiny Jesosy Angelina Diamant Chine, Sarindra Rengo Madagasikara, Rosemine France, Bertsava Koety, tonga soa Zamina, Camaradin Jesosy France, Kada Kamalala France, Bertsava Koety, Artisanat de Madagascar France, dia tonga soa ihany koa i Marie Hortensine Koety, Anguirina Rodriguez Arabie Saoudite, tahiny Jesosy Razana So Sylvie Koety, tahiny Jesosy Marie Hortensine voatengy teo, Anguirina Linasolo France, Razana Monique Koety, Tina Julie Coco Chine, Kota Léonie Koety, Rodine Marie Koety, Lovely Tina France, Marie-Joie États-Unis, Jesosy Mpandresy Madagasikara, Marie Hortensine efa voatengo teo, Soa Meva France, Itody Raonso France, Azasika Patici France, tonga soa i Fabiola Zanakandava Koety, Rantany Marie Charline Madagasikara, Asiny Apôstôly Madagasikara, Uria Kristina, tsy mbola haiko moa izy misy anao fa tonga soa fa zay koa fa nitanao teto. Izy koa raha mety andehanarina aloha zany dia mety hoe Koety koa ngambany olona avy any avaratra any ngambany le endrikendriky le anarina mahatonga ana amin'ny teny an'izay. Mampionina France, Angelina Diamant Chine efa andeha teo, Erika tsisy isaorana, amen, dia mankasitraka anao koa, amen. Dia vaovao niova France, Welzina Eska Koety, Halleluia Motsildaly Koety. Zay tahiny tompo daholo tsika menakavy fa ny be mahita anareo mahereza daholo mareta hatramin'ny farany daholo. Androany tsika dia hiaraka amin'ny ranabavitsika Angelina Diamant Chine izy mivavaka fanombohana miaraka amin'ny fitoeram-piatan'Andriamanitra. Dia avy tsika hihaino toroteny hiaraka amin'ny ranabavitsika Marie Hortensine any Koety dia hivavaka amin'ny firenena moa ranabavitsika Lovely rehefa avy eo. Zay ny ekipa hiaraka amiko eto androany. Mandolotsika iramba Andolina Suzel Suisse, tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra. Ndao ary Angelina Diamant menanao ny fitenenana ianao ny hitondranay anaty vavaka fanombohana. Tahiny tompo. Tanany tompo amintsika rehetra, tahiny tompo pasteur Mianakaby, tahiny tompo tsika tsirairay avy izay manatrika ny vavaka fiambenana. Faly be indray foka manolotra izao vavaka fanombohana izao ao amintsika tsirairay avy. Iara vavaka arsika. Jehovah tompo Andriamanitra eo, misaotra anao izahay tompo ray malala anay eo, mankasitraka ny amin'ny fitiavanao anay mbola nampiraisinao eto indray izahay tsirairay avy hiatrika izao vavaka fiambenana izao. Misaotra tompo fa ianao no Andriamanitra rainay, ianao no Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra avy aminao no nisianay. Jesosy malala anay eo,
ankinonay aminao ary ty fandaharanay vavaka fiambenanay ity. Jesosy Tompo, ianao no iambina ny fandaharanay, indrindra ny connexion izay ifandraisanay zany Jesosy, dia arovo manokana zany Jesosy mba ahatratra amin'ny farany, satria amin'ny alalan'ny connexion zany no andraisanay ny teninao, amin'ny alalan'ny connexion ny ifandraisanay aminao, amin'ny alalan'ny connexion no iarahanay midera ny anaranao izany. Tompo tianay eo ny teny izay sakafom-panaomenao anay anio, dia iainanay tokoa izany, ary rasinay am-pifaliana izay teny mahasoa avy aminao. Jesosy malalo, apetraka aminao ary ny programanay rehetra Jesosy, ny hira fiderahana, ny vavaka maro samihafa, ny teny izay tianao ambara aminay indray. Engane Jesosy, pasteranay izay manatanteraka izany fandaharanay izany koa, dia omenao hery izy, omenao hery matanjaka, ary arovanao manokana ampatanterana izany fandaharanay izany. Ny fiainanay Jesosy dia apetraka eo aminao manokana izany, fa nainao masina no hiasa mahery aminay tsirairay avy reto, azoto mandrakariva izahay tsy ho kamokamo mihitsy na alaindaina Jesosy, iain'ny teninao fa vonona isan'andro hiatrika n'izany vavaka fiambenana izany izay hoentinay miambina amin'ny fiainanay, izay hoentinay mandray ny lesona avy aminao izany. Raha misy zavatra tsy voateny vavaka hitanao fa mahasoa anay Jesosy, dia kinona tanteraka aminao izany. Enoy Tompo tianay eo, enoy raha malala ny etaeta-ponay sy ny bitsibitsiky mifonay mangina any am-ponay tsirairay avy any. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka be dia be andranabavy Angelina Diamantsika tanatin'izay vavaka ho an'ny fanomboana ny fotoana izay. Raha vetsika ihany toriteny izay ataon'tsika ranabavy Marie Hortensine, Alleluia, nisy fivanan-kely moa ny programma atao anatin'ny minitra farany alohan'ny hanombohan'ny fandarana. Nisy fandaminana kely teo amin'izy mirahavavy izay tokony famadika amin'izany hoe Marie Hortensine ny vavaka fanomboana, Angelina ny toriteny, dia nisy fandaminana kely nangatahako alalana kely tamin'izy mirahavavy tamin'ny mandritra farany alohan'ny hanombohan'ny fandarana ny tonga ny valiteny hoe nentin'ny fandaminana, dia niova kely arak'izay ny fandaminana. Misaotra betsaka ranabavy Angelina Diamant tamin'ny vavaka ho an'ny fandarana. Tany tompontsika menakavy ary vetivety ny fotoana, mandeha mihitsy ny fotoana, sao loa nareo voavintsika no nanao tena lasa mihitsy saiko androany voavina no nanantanteraka ino ty izy ty voavintsika no nanantanteraka vao tamin'ny volanao sabaty volanao ny fivadikaniny iny, dia raha pitso sisa dia tonga indray sabaty, tena miazakazaka ravana ny fotoana, tena lasa saina mihitsy any rehefa tena enjany zany mpiazaka zany fotoana zany. Dia io koa manamiditra any amin'ny pasika tsika amin'ny volana marsa, farafaran'ny volana marsa any samy miomana amin'izay indray tsika rehetrarehetra. Ny tompary tsika rehetrarehetra naloha ianohiry tsika fa irabanareo aloha za Andrina Suzel Suisse Ravtakalo Madagasikara, ny azo tonga dia fantany hoe sady mitondra anarana, miteny anarana no mitenin'ny toerana misy, misaotra betsaka dia tonga soa Ravtakalo sony anarana efa hitako sa ohatry mbola tsy hitako fa anaran'ny compteko taloha hoe Rado Takalo dia izy Ravtakalo. Alleluia, tonga soa ianao Ravtakalo dia Andriamanitra ikasika anao manokana anatin'ny fandarana ity. Kodanela Belzika, Larousse Olga, Koety, Nashimi, Mami Koety, izy koa Ando Andrio efa narabaiko teo, Kadaka Malala, France, Lavlitinava tinaiko teo, Asan'ny Apôstôly Madagasikara, tonga soa. Alleluia, Mariela Marie
ka hoe tonga soa saotra betsaka ny ranabavitsika angelinatsika jesosy amany fitianao mankasitraka indrindra tamin'ny asan'Andriamanitra tamin'ny bavaka fanomboana dia mahelezatra any amin'ny asan'ny tompo tsika no hira anankiray andaotsika no andito tsika tsy maintsy tonga ny an-danitra dao ezakitsika ho any an-danitra reona zao ny antony ho any an-danitra ny anton'izao irahantsika ito isanandro sanandro efa mbola volana naika tonga atsika volavolain'ny ten'Andriamanitra dia mba ho any an-danitra zao reto tsika tirity voninahitra an'Andriamanitra dia hitra amin'ny toritentsika rehefa avy eo melo fitaritra daholo
Halleluja. Marina zany ravana malala ny zavatra rehetrarehetra. Halleluja. Rehefa ataonao ao am-ponao mihitsy tsy maintsy manao tsika rehefa manala ohatra ny zavatra tiatsika ho azo zao ny tenentsika ohatra hanala fanadinana zao tsika tsy maintsy azoko baccalauréat io amin'ity taona ity. Zany efa vomanomboka ny taom-pianarana fa tsy hoe kory hoe ny rapitso ny baga dia androany tsy maintsy azoko io nefa nanao tandrefaka nandritry ny taona sa tsy marina zany fa rehefa ao am-ponao mihitsy vao manomboka ny taom-pianarana zany hoe tsy maintsy azoko io fanadina io diplôme io tsy maintsy afaka bakako maraina taondrariva ozy io le andao hivoaka boaty de io zany hoe za nala baka io zany andao hitsangatsangana io zany hoe za nala baka tsy maintsy azoko io ohatra zany koa nge raha ntsika rehetra no kory tsy ho forcetsika Andriamanitra za tsy maintsy alepanao any an-danitra Andriamanitra tsy zay le izy fa ianao mihitsy no misisika za tsy maintsy tonga any an-danitra tsy maintsy ahita ny Jerosalema vaovao alleluia azonao atao mihitsy ny teny an'izany azonao atao mihitsy ny miezaka amin'izany za Jesosy nino tidona nino kiatra tsy maintsy ataoko sy atongavana any Jesosy alleluia ataovy ao anatinao zany izy zany tena za Jesosy tsy maintsy tonga any koa alleluia zay tahitompotsika rehetrarehetra ary tsy maintsy tonga any an-danitra any tsika zany no azaka zahantsika isan'andro alleluia de mba ho tonga any ane ianao de ho tonga any ane za de fakahita any ane tsika de fakahita mandrakizay tsisy tsony hoe andeha ody ndao tapelina ny fandarana fa mandrakizay tsika de mifakahita any alleluia tsy maintsy eo anany tsika alleluia izy toantsika tsy mio ny atao tany ohatrany tsy possible mihitsy rehefa tena hoe deniany hoe ahoana re zany zao ny ionako fampiora zanaka andapa raha ohatra izy any Koety za tia France de ahoana re ny afahanesy ohatra hoe iza ahoana ny afahantsika sy anona mio de ohatra misy fotoana hoe tonga de any an-danitra ny fotoany alleluia misy irarezay taloha mahafinaritra be rehefa misaraka de zao liry hoe raha ianao ny tonga aloha de aoka ianao hitsena alleluia raha zany tonga aloha de ho tsenaiko anao ambaravarany lanitra zay le lira mahafinaritra be zay alleluia zay no njakapity mandeha eto amintsika eto foana zay nira nafatarana mampiona voalohany ny angelinao ny tehirizo atoko ny anahako indray nafatarako azy voalohany le hoe za matoky tsy amely rery anefa enkany lira nalefatsika teny efa enko tany alolo tany fa tena nanomboka nakafizako any njakapity de na lira le za matoky iny de nanaraka ary tehirizo atoko nanaraka ary tanimanga sy rehetrarehetra saika fa tena tsara be daholo ny hirany alleluia de nanaraka le hira le nataontsika sertoditserijaona tanataty tamin'ny ndray ina moa fotoana fanolorona ina moa nataontsika tamin'iny tozy le nisy fiderana contre ny lehilahy sy ny vehivavy taty an-tranonay de le natao le izy le hoe aminao Jesosy halleluia amen andao tsika eny tenin'Andriamanitra eny tenin'Andriamanitra tsika de aorinan'ny tenin'Andriamanitra entindranabavitsika Marie Hortensine de miverina ety any ny tenako mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra tahaka ny mahazatra ka andao aloha ampidintsika aloha ranabavitsika Maman Valentine na Marie Hortensine de avy eo tsika miditra amin'ny famelabelarana Marie Hortensine anao ny fitenenana menonao ary zay alleluia tahiny tompo pastera menaka tahiny tompo tsika rehetra mpanaraka zao vaovaka fiambenan'izy resiko fa sokona lehibe ho anary ava malala izara-tenin'Andriamanitra amin'izao alina mangina izao resy ny baibolitsika rehefa malala fa hiara-maki teny isika
Mikendibakitsika dia hitana eo amin'ny rota toko faharoa tsika mamaky andiny fahavalo ka farantsika mandiny fahavolo. Rota toko faharoa tsika mamaky andiny fahavalo ka farantsika mandiny fahavolo. Rasa mahita dia mpatiky amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Boaza tamin'ny rota, tsy mandeha avaina anaka, aza mandeha hitsimpona any amin'ny tanimbary hafa na miala eto ianao, fa mitoera eto amin'ny zatovovavy. Aoka ny masony ho amin'ny tanimbary izay hijinjana. Mitoera eto amin'ny mitoera eto ianao. Aza mandeha amin'ny tsimpona hafa fa mitoera eto foana ianao. Aroka masina ho amin'ny tanimbary izay hijinjana ka manaraha eo aoriana ianao. Efa nidiko fa zatovovavy tsy haninonao. Rehefa malala tena nahita pia teo masony Boaza ny rota. Tsy manana nandeha avy amin'ny tanimbary hafa izy fa mitoera eto ary manaraha izay taniny Kristo. Izy tsy haninona afaka izy. Mankamesa endemina eto rehefa malala. Sa mba hatana valimbavaka. Sady mba hanasitraka tsika raha marary. Mba mitoera eto manaraha zao afaka fiambelana izao sika rehefa malala fa mety mahasoa anahy. Mety azahoana valimbavaka mangatabavaka tsika mety zao tsika valimbavaka eto rehefa malala. Zaho rehefa malala dia hijofo vavolombelona amintsika. Zaho amin'ny sako dia arovolo iasako tamin'ny patron. Desambra izaho dia ndry herinandro niasako tamin'ny Desambra dia narary. Zaho narary tsy nefa niasa. Dia hoe herinandro antsova izy fa alefa mazansy tsy nefa miasa. Rehefa tonga farangoana anahy dia miko gasy eo ambanin'ny kapoka izao miasa makilina ka volanao ny patrona. Dia nangatabafy dia afaka zaho marary. Ka minazato ingany mba azo vola ny fotoana izay patrona mety nambavaka na ny pasitera dia lasa zaho nandeha ny rehefa malala. Rehefa tonga ny faharavana patron dia nomeny gasy ilay miasany amakievitra volana. Zaho nanantena hoe indroa herinandro niasako fa mety ho azoko. Kanefa nikasen'Andriamanitra patronady nomeny karamanady jiaby. Ina dia reko Jesosy dia mamaly vavaka mihaino antsika Jesosy Kristy Andriamanitra velona izy rehefa malala. Tena aokantsika izay mpanaraka izao vavaka fiambinana izao mijanona eto rehefa malala. Zaho eto no mba hatana valimbavaka. Zaho eto no hatana fanasitrana marary. Mijanona eto rehefa malala. Jesosy Kristy izay tompontsika rehefa mandeha mihaino antsika mamaly vavaka antsika. Andriamanitra rehefa malala. Mijanona eto
zay toteny regny nahety sanandro ia malala aoka mivavakintsika fontsika rehetra rehefa malala aoka tsika tsy anaty tsino mifanompoana Andriamanitra rehefa malala mitoera eto rehefa malala fa zao mba eto azahoana valim-bavaka rehefa malala tena dereko Jesosy mamaly vavaka mihaino antsika izy rehefa malala fa aoka atsika rehefa manambalo sitrapon'Andriamanitra rehefa malala hitandrina biby anaraka ny tsipitsipik'Andriamanitra rehefa malala fa mitanao rehefa malala ny fitiavan'Andriamanitra ianao raha mba tia azy itsika aoka tsika mba tia azy hanao sitrapony hitandrina ny biby fa hitanao rehefa malala ny fitiavan'Andriamanitra isika rehefa raha manompo azy isika mijanona eto rehefa malala fa sa eto mba hata amin'andranaka za mba hatany tsika ny valim-bavaka rehefa malala za manko ny teniko dia tena teto rehefa malala tena nahitako valim-bavaka rehefa malala aza manao tsitsiny Andriamanitra rehefa malala sika ampanakikaiz'Andriamanitra ny fontsika rehefa ny tenantsika rehetra rehefa malala fa hitanao ny asan'Andriamanitra eo aminao rehefa malala raha tia azy atsika rehefa malala dia hitandrina biby izay anaraka ny fitsipika rehefa malala fa hitanao ny asany fitiavan'Andriamanitra isika zay ny rehefa malala teny izay mba mety mba misy niraisina ihany ho an'Andriamanitra ny ihany rehefa malala naritra. Halleluja. Halleluja. Saotra betsaka ny ranabavitsika ohatra somary eny kely dia tsy eny kely no feony dia eny kely dia tsy eny kely fa mino efa nisy heninao ihany ny tena zava-dehibe tamin'ilay teny teo tena anisan'ny verimberina teo hoe aza mitady tanimbary hafa-tsony halleluja fa mijanona eto zay tena anisan'ny zavatra tena niavaka ngamba ny enitsika tamin'ny teneniny teo rehefa namalala fa somary nivaova be moa ny feony somary niaka-midina kely ny feony dia zay no somary milina kely tamin'ny enregistrement teo iarana tsy indrindra vinany amin'ny verset ary tsika aloha e halleluja misaotra betsaka ranavavy Maria Hortensine Andriamanitra manakaiky fahasoavana mahaly fitianao tombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany dia mahiriza foana amin'ny asan'ny tompo halleluja amen. Tsy haiko aloha mbola misy sinalabaiko teo alohan'ny idirantsika ny famelabelarana anitra Corinne efa hitako teo tonga soa anitra Corinne dia tonga soa iza koa mbola tsy nalabaiko teo efa nalabaiko teo Tery Ralibenja koa hitako nandalo teo ny anarany tonga soa Tery Ralibenja halleluja mankasitraka atsika mianakavy hijery ny boky ny Rota atsika Rota halleluja Rota toko faharoa soramany dia nitsipona ny Rota saloim-bary teny an-tanimbary ny Boaza sy ny soa nataony Boaza taminy reto avy zatra resantsika androany Rota saloim-bary tanimbary Boaza dia ny soa re zavatra dimy ireo voalaza anatin'io soramandrio reo no resantsika androany mbola afaka pitsika koa reny ny tsipona fa ny tena hiasa eto zany ny voaresaka eto dia Rota sy Boaza halleluja dia ny saloim-bary sy ny tanimbary halleluja dia ny soa sy ny tsipona reo zany zavatra resantsika androany vakitsika ny andininy voalohany erana bavitsika Hortensine moa dia ny Rota toko faharoa da ny fahafoloka hatramin'ny fahavalaka hatramin'ny fahafolo no vakiny fa za kosa dia lava be mihitsy ny verset vakiko androany manomboka ny andininy voalohany Rota toko faharoa manontolo zany no vakitsika androany
resantsika fampahirezana. Alleloia. Rota toko faharoa manontolo tsy misy alatsaka na ray ary lasa arytsika. Alleloia. Amina andiny voalohany, ary nisy avany vadiny Naomi avy tamin'ny fokony Elimeleka, lehilahy mpanjato be, Boaza no anarany. Ary Rota vehivavy Moabita tamin'ny Naomi. Aoka akany an-tsaha mba hitsipona saloim-bary eo aorian'izay ahitako fity eo imasony. Dia izy taminy ndana ary anaka. Saloim-bary. Saloim-bary zany dia endrika hanina, fivelomana, zavatra mahavelona. Mandeha mivoaka zany maraina dia mitady izay hivelomana, mitady fivelomana, mitady zavatra amelomana ny tenany sy amelomana ny Naomi i Rota. Alleloia. Mitady zavatra izy zany eo, andeha hitsipona saloim-bary, hitsipona andeha ataontsika fahasoavana zany. Dia lasa nandeha izy. Ary sika rehetrarehetra eo vao manomboka kely dia ampianarina ny ankizy hianatra dia mba hiasa. Inona ny tanjontsika eto amin'ity tany ity? Ny hitsipona saloim-bary, ny hihinana saloim-bary. Zay daholo ny antony fiainantsika ara-nofo. Miazakazaka tsika, mandeha manovo fahalalàntsika mba ahafahantsika mitsipona saloim-bary betsabetsaka kokoa noho ny hafa. Ny saloim-bary dia azo lazaina hoe karamanao isambolana io rehefa miasa ianao. Ny fahasoavana raisinao amelomanao ny vady aman-janaka, hivelomana ireo menakavy. Reny endrika saloim-bary. Vidananao akanjo, vola zany ohatra, andeha tady vola. Vao maneno ako dia iralahy efa miomako, manahira mampahelo be tamin'ny andronay zany. Tamin'izay mbola kely ny enao zany izy zany. Dia ohatra malahelo be mihitsy mahita ny ralahy miomako manao hoe andeha hiasa indray. Aizy indray anio ny ahita zay velomana. Zay zany zao no nataonao i Rota teto. Vao maneno akoho dia andeha tady zay velomana. Saloim-bary io. Alleloia. Misy tena mitsipona saloim-bary tena arabaky tena mihitsy ohatra ny ry ama zany. Alleloia. Ry Andraklavy zao mahitsara an'izany saloim-bary zany fa izy mpambolo vary. Amen. Dia tsipona saloim-bary. Andeha aloha izy andeha hitady vola, andeha hitady sakafo andeha hiketrika hozy ny fomba fiteny. Na linako na lelan'irina ohatra mampirehelo be mihitsy ralahy vao maneno akoho dia tena miady sainy ralahy hoe ahoana ny amelomako an'ireto ankonako reto. Ohatra izany mihitsy i nataony Rota teto. Dia lasa nandeha izy ka nitsipona teo teny an-tsaha tao amin'ny mpinjinja. Ary le saha io dia sehatra eto amin'ity zao tontolo zao ity ahafahana mahita an'ireo. Misy karazana saha be dia be. Fa misy saha be ngeza be anankiroa horesahantsika androany. Ny saha anankiray rehefa mitady fahasoavana ny olona, rehefa mitady harena ny olona, mitady voninahitra ny olona, mitady te-hanan-karena ny olona, dia lasa izy manompo samby, dia mitondra sorona, dia lasa izy mankeny amin'ny tohanina, mankeny amin'ny dadarabena. Saha anankiray izay. Nitsipona teny an-tsaha izy. Fa ny zavatra nahafinaritra noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Alleloia. Na haiko latsaka mihitsy raha masony Sarlina ninao ny tany tompona inao elifanto koa efa io tonga soa inao elifanto. Alleloia. Dia noho ny fahasoavan'Andriamanitra tapany faharoa andiny fatelo ary sendra fotsiny tonga tany an-tanimbarin'ny Boazy izy izay avy amin'ny fokony Elimeleka izy. Sendra manamadimadiky. Ary azo lazaina fa ny tanimbary dia ny toerana izay misy vary, ny toerana izay misy fivelomana. Alleloia. Izao fandarantsika andramoka izao dia tanimbary anankiray amin'ireo tanimbary be dia be. Misy olona zao eto mizaha reto hoe misy rituel ozy izy zaraina aminao. 666 ny chiffre ampiasaina. Fa tonga dia tena mahazo vola be mihitsy ianao. Dia misy sarina vola dia misy tonga zany dia fanompotsapy miseho vatana miseho tarehy mihitsiny. Dia olona manao publication misy rituel ho ampisehoko anao ty fomba azahoanao vola. Fa zao 666 ny chiffre ampiasaintsika fa tsy dia vola zany io.
tena malahelo mahita olona miteny MP azafady reny olona miteny MP azafady reny zany anao izy manao an'ireny sehatra anankiray zao zay sa anankiray zao zay ny Facebook eto zany misy sa anankiray misy sa hafa koa ohatra hoe reny ina moa le volana ina moa le Antares dia ina moa le farany teo QC Star sa anankiray koa reny zao aty amin'izay misy taba dia variana rehefa miditra amin'ny taba io mividy time raha mividy manao zavatra maka volana ohatra zany dia feno olona olona efa antitra dia mipetraka ao maraina amparivany andro mikosika ny letatra hoe kilalao kely le kilalao le tsatotsatoka reny ohatra hoe kikisana dia rehefa mitovy dia mahazo vola dia na manao PMU na reny koa zao sehatra anankiray koa reny sa anankiray hafa koa reny hitsimponana samy hoe mbary misy mahazo misy tena mahazo eo mandra-pandehanako mandra-panaovako zavatra tsy milahatra ao amin'ilay taba ohatra hoe maka vola ny Western Union na mandeha Pariana na mividy timbre fiscal na manao ninona zany ataonao na mividy zavatra tsotra fotsiny mividy valopy dia makao amin'ny taba io fa eo rehefa eo milahatra dia mandra-pahatonga ko mandra-pialaka ao misy olona tena mahazo mihitsy nahazo dia misy mahazo 100 € oany dia ohatra hoe dia le 100 € iny mbola vadia kikisana re dia eo tsy miala eo parivan'ny andro sa anankiray zao zay mitady saloim-bary reny olona reny mitady saloim-bary tahaka ny rota fa mila mihinana mila mivelona alleloia mividy journal mividy boky mividy zavatra mividy silgoma alleloia fa ny zava-mahafinaritra tamin'ny tantanan'Andriamanitra ny fiainan'ny rota sendra tonga teo amin'ny tanimbary Boazy izy izay avy amin'ny fokony Elimeleka Boazy dia olona manan-karena mpanjato be io fomba fiteny ery aloha mpanjato be zany ohatra hoe millionnaire ohatra hoe milliardaire zany dia manana tsy aleoko fiteny ralahy Elia amin'izany milliardaire zany tany an-dralahy Elia sy ralahy Bazesy dia izay fiteny Elia rehefa mananona zany ao fokony Elimeleka zany alleloia avy aty hoy ny Elia sy ny mamany amin'ny pasika rakisy alleloia afinaritra isy namana rery toditsy ry Jonatana zany no aty sy ry zay ho avy aty amin'ny pasika fa mety ho avy aty ralahy Elia alleloia Elia zanaky ranavavy Bazesy avy aty zany Elia zany zay ho fomba firesana tonga teo amin'ny tanimbariny Boazy alleloia i Boazy eto dia ilay lehilahy anankiray manana tanimbary ary manan-karena be tsy Boazy rery manana tanimbary araka ny teniko tamin'izay ny sa sy ny tanimbary be dia be tsy ny mivavaka ny azahoana fitahina makany amin'ny mpanompo sampy ianao dia mety afaka mahazo tsy afaka tena mahazo mihitsy manapaky tamin'ny devoly ianao dia manan-karena be sa daholo zany dravana sa daholo zany fa ny Boazy tsy sa fa tena tanimbary inona moa ny zavatra tediavin'ny inona moa zavatra tediavin'ny rota saloim-bary aiza zany ny tena fahanao azonao antoka fa ahitanao saloim-bary eny an-tanimbary tsy any amin'ny sa ihany eny amin'ny sa zany misy paiso eny misy paoma eny fa raha saloim-bary ny tediavinao raha raha fary no tediavinao dia ny amin'ny tany pary raha katsaka dia ny amin'ny tany katsaka alleloia ka raha vary dia saloim-bary alleloia amboary ny bieto ataovy réservation raha soa amin'ny pasika alleloia fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra i rota dia lasa nandeha tonga ho azy tonga tsy natsona tsisy nitarika fa efa le mitady dia mitady farany tonga teo amin'ny tanimbariny Boazy maro nareo maro sika nefa nitady naiza nitady fahasoavana nitady fahafahana nitady fitahiana fa za miteny anao na hitady aiza ianao na hitady aiza misaoran'Andriamanitra fa tantanan'Andriamanitra tonga ao aminy ao ny tena saloim-bary ao ny tena tanimbary alleloia ry avako malalako
amen. Andininy fa efatsika zao rehefa teo zany izy a de nitsipona teo koa izy, nitsipona saloim-bary teo izy. Andiny fa efatra, arindro Boaza tonga avy tany Betlehemo ka nijery tamin'ny mpanjizy hoe Jehovah eo aminareo to de tsodrano vao mihoana patron tsara fanahy sady patron mivavaka, patron tenina matahotra an'Andriamanitra. Niazy rehefa miaraban'ny mpanampiny a de tsy tonga de tsy mety zany ataonao zany, miasa tsara menareo ohatra zao. Zay taloha manao miasa de eo amin'ny toeram-piasana eo a mandefa drone le patron anay aty andafy eo a mandefa drone ny patron de evitanao fotsiny ambony indray a patron, izy tsy mandeha tonga miverifiana zany miasa ve izy a mandefa drone izy eo ambony eo, le drone le ohatry ny roplanina kely reny misy caméra de vitanao fotsiny de vozany banga patron de miasa ianao. I Boaza tsotra zany, i Boaza tsodrany ny azy ny fiaraban'ny mpanampiny, mipiasa taniny rehetrarehetra. Jehovah eo aminareo de koreo taminy de namaliko ny azy ny mahafinaritra be fiainana sy ny fifandraisana eto anatin'ity tanimbary ty. Betsaka ny tanimbary nandehanany rota fa ty miavaka tonga avy amin'ny patron mpanjato be, Jehovah itahanareo, Jehovah eo aminareo de namaliko ny mpiasa rehetrarehetra hoe itahanao any Jehovah. Normal mahavokatra isa io na ny patron mivavaka na ny olona miasa mivavaka. Halleluia. Fa zao zavatra mahafinaritra. Andiny fadimy io Boaza tamin'ny zatoviny izay nitandrana ny mpijinja zanak'iza moa izy zazavavy io. Halleluia. Betsaka ny olona mpitsipona teo tamin'izany a ny olona sahirana rehetrarehetra de mandeha mitsipona saloim-bary. Anisan'ny sahirana nge rota, tsy rota rery no nitsipona teo fa zay mahantra rehetra teo amin'ny vohatra io, teo amin'ny tanàna manodidina de mitsipona. Zany hoe misy olona 50 teo mpitsipona saloim-bary fotsiny. Fa ny zavanafinaritra ny sitona ny mason'ny Boaza io zazavavy io. Halleluia. Amen. Fanontaniana petrako aminao de zao, raha hitsipona amin'ny tanimbarin'Andriamanitra ianao, satria ianao mihaino toroteny io zao a de mitsipona eo amin'ny tanimbarin'Andriamanitra. Ataovy zay ampiavaka anao, hisitona ny mason'ny Boaza iza moa io vehivavy, iza moa io zazavavy. Nareo ireo ngery avy na vonomboka nijery tamin'izany nareo de fa ozy izy Andriamanitra manontany ny anjely, iza moa io zazavavy io? De izy anjely, Soameva tompony anaran'io. Halleluia. Israel Jehovah anaran'io a. Halleluia. Jere nanta isa moa io zazavavy io? Tena maliny ny zatovy mpitandrina mpijinjaka nanao hoe nitantarainy ny momba azy. Zazavavy Moabita io a, izay niverina nombananao miavy tany amin'ny tany Moab. Fa hoy izy, masinanao aoka hitsipona sanangony eo aoriana mpijinja eny anelan'ny amboara de tonga izy ka nijanona teto hatramin'ny maraina ka mandraka ankehitriny. Kely foana ny toerany tany an-trano. Hitanareo a, fantatr'ireo mpijinja ireo sahady irota satria naninona? Satria niavaka. Misy olona teo a nandalo 10 minitra tsy hitany olona. Ianao angamba tsy afaka ireo marqué. Zany mahatonga anareo rehetra haiko tsenjery daholo raha zaho zao eto amin'ny fandarana de haiko tsenjery Soameva France, Lovely France, Angelina Diamant Chine, satria manina efa eto foana nareo. Fa raha vao le olona vao tonga vola de mbola tsy fantatry aiza moa ohatra hoe Ursula moa sa iza le teo. Misy olona anarina zao vao androany indray mandeha indro mbola tsy ary tadidiko reny iza. Fa toa zany razana so Sylvie Coët. Halleluia. Satria maninona kay ny fantatry le mpijinja kay irota hatramin'ny maraina izy teo. Ary izy rehefa izy andeha hitsipona tsy mba ohatra mpitsipona rehetra. Mpitsipona tonga de mitsipona. Elzina SK zao vao aingana hitako teto fa efa fantatry hoe any Coët izy. Halleluia. Zao zany irota rehefa hitsipona saloim-bary tsy mba ohatra ny rehetrarehetra fa ny hery izy. Tsy de fa anao mitsipona to de mitsipona fa irota tadidiny mpijinja satria niresaka tamin'ny mpijinja. Ozy izy hoe za vehivavy aloha mba hitsipona eto izy amin'ny elanelan'izay mba latsaka ozy izy aloha mba hitsipona eny amin'ny elanelanareo eny. Ary zao rehefa niteny an'izay izy hatramin'ny maraina izy teo foana naharitra zany izy.
io faharetanao io ry avana hitany anjely io hitany fanahy masina io ary mandalo Jehova isa moa ty zazavavy ty dozy izy ny anjely i Marie Hortensine io tompo izy nke Jehova mbola iasa izy raha miasa ny Koet mantsy izy io ndry mahafiasa be ry zareo mifomaraina be mantsy ry rantsana so Sylvie reny Jehova fa sao atramina anombohan'ny fandarana ninona fandarana mandeha eo misy zoom zay rehefa talata sy lakamisy fa eo foana nge izy fotoana fohy fotsiny izy ny any amin'ny asany any fa raha mbola misy koa eto fandarana Iaingodina Rodriguez io tsisy connexion io matotsy tonga eto Jehova alleloia fa izy zazavavy io izy ny fampiolazana kandapa Jehova nisy fotoana izy Jehova heritaona zao donam-pahoriana fa mbola teo foana izy Jehova mbola mitandrina sabata mbola ny vavaka mbola nyrery ary izy io zazalahy io Jehova itody io tamin'ny fifadikanana nge izy Jehova andro lahady miasa nandeha ny asa izy fa mbola nanaraka tsodrano teo ke izy Jehova ndry zany ngery avana io zany io raha tsy hainao sady voakasika any foko mieritreritra zany zavatra zany fa tena marina izany iza io alleloia de tantarain'ny anjelo inge momba anao io Jehova efa io Jehova na matory io na mifo de mieritreritra anao foana io Jehova de mitsipona tenin'Andriamanitra foana io halleloia eto amin'ny tanimbarinao hatramin'ny maraina iny teo halleloia hatramin'ny maraina iny teo halleloia zany lozy izy Boazy tsy nijanona teto hatramin'ny maraina izy izy mandraka ankehitriny kely foana ny toerana hitany an-trano anko vareo izy izy Boazy bon de io Boazy 15 lesaka tamy rehefa ionao rehefa ianao ravana rehefa maharitra tena iresaka aminao Andriamanitra Boazy eto de endrika Andriamanitra ny tanimbary eto de ny fanjakan'Andriamanitra ary ny saloim-bary eto de ny fitahian'Andriamanitra de rota ianao Angelina Diamant ianao Andrina Suzelle ianao Razana so Sylvie ianao Fabiola zanakandapa ianareo rehetrarehetra ireo Jesosy noeriko ianao rota tsika rehetrarehetra eto rota tonga eto Boaza Jehova mipijinja ny anjely mahita ny ataonao afaka mitantara ny momba anao io Boaza tamin'ny rota resaka am'izay zany nanatona ny rota am'izay Boaza ozy izy hoe tsy mandreva ianao anaka aza mandeha mitsipona any atambary hafa na miary eto ianao fa mitoery eto anilany zatovovavy miteny aminao Jehova androany alleloia miteny aminao Jehova androany neny Charline ndry zao miteneny Jehova nareo aza mandeha mitsipona any atambary hafa na miary eto ianao fa mitoery eto anilany zatovovavy aoka ny masonao amin'ny tanimbary zay jinjany ka manaravy eo arinany ianao tsy efa didiko vany zatovy tsy aninona anao ary raha mangeta ety ianao makanesy roa amin'ny sindry ka misotroa amin'ny atsakainy zatovy hitanareo rehefa mangeta ety tsika rehefa hitan'Andriamanitra tsika fa miezaka rehefa hitan'Andriamanitra tsika fa hitan'Andriamanitra tsika fa tena misisika tenenin'ny Jehova ry avandreo anjely reo nahazo alalana manokany rota hoe zao aza miala eto tsony ohatrany tehiteny Boazy ampy anao ny eto Jehova miteny amintsika ampy anao ny fahasoavako alleloia misy zay ilainao rehetra zay rehetra ilaiko te ao aminao alleloia zay ilainao rehetra saloim-bary ny ilainao aza miary eo fa hitanao io mangeta eta ve ianao raha ny atsaha ianao poma ny hitanao any de poma fa raha saloim-bary ny tetavinao nefa mangeta eta ianao ndana fa misy rano alleloia ndana fa misy rano misy loha rano velona hoy Jesosy zay misotro amin'io tsy angeta eta itsony hita eo amin'ny tanimbarin'Andriamanitra daholo zany misy rano amin'ny siny eo afaka midio ianao afaka misotro ianao
afaka voky ianao afaka etaety ianao ho aisitsika ravana olona mpanompo sampy no tonga ao amin'Andriamanitra lasa afa-po fa tsy mbola nahita olona mpivavaka ka tena nivavaka nakatsiro ny tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra nanandrana ny fahasoavan'Andriamanitra ka andeha iverina nompo sampy zany fa raha izany no mitranga mbola tsy nanandrana n'Andriamanitra izy mbola tsy mifanena tamin'ny Boazy izy fa ao amin'Andriamanitra ao hitatsika ato ny zavatra rehetra nahoantsika ny anao paky tamin'ny Satana nahoantsika ny andeha ho anao paky tamin'ny Satana nefa ny zavatra rehetra mifanaraka amin'ny Jehova dia hitako daholo ny zavatra rehetra inona ny tsy azoko amin'ny Jehova atory rehefa avy eo ozy hoe Jehova me torimaso mamy azoko ny torimaso mamy na dia nofoko aza manofo tsara ao amin'ny Jehova hitako an'izany halleloia Jehova Jireh danao izy izy na mbola isotro zany ianao zay laninao tsy maninona rano tamin'izany mangetaeta ny mafana ny andro mila rano tena tonga dia tapalatsaka tonga dia niondrika 15 dia niondrika sy nyakoaka tamin'ny tany lotaka nanao hoe ahoana mba hitako fity eo masonao sy tsinjovanao aho nefa vahiny ihany halleloia misy fotoana avy ianao mba manontany an'izany Jehova halleloia fa maninona ako ahoana ny ahitako fity anatrianao ohatra zao za le pira pasteur américain zay tsy azoko mihitsy izy manontany foana inona ty amiko mba hitiavan'ny Jehova ty ana efa nanontany an'izany ve ianao efa maninona no ahitako fity ao masonao sy tsinjovanao nefa za vahiny nge izy tsy tompo tanàna nge izy dia eo amin'ny toerantsika reto mihitsy ke zany tsika nge vahiny amin'ny Jehova revany tsy zanak'Israely tsy tsika nge le taranaka voafidy tsy tsika nge nanaovana fanekeny fa tsika vahiny fa zao rehefa hitany Boazy fa teo parivan'ny andro izy avy ozy izy aty miavaka izy manana famponan'Andriamanitra miavaka ianao revana manana fihetsika miavaka manana etaeta miavaka fa misy vokany io ary misy valiny tsy maintsy hitany Jehova io mitatitra nge ravana ka tonga any amin'ny Jehova isan'andro mitatitra momba anao io na tsy hitan'ny olona renao ataovy zay ahitan'ny anjely ianao fa ny anjely hitantaranao ny aminao manontolo any amin'ny Jehova ary Jehova ho tonga hiresaka aminao amin'izay hoe avy aty aza miala etontsony 19 tena maro Boazy ka nanao hoe efa reko tsara zay rehetra nataonao tamin'ny rafozanao vavy ary zay nafatesany vadinao sy nafoizan'ny rainao sy ny reninao mba mitany laterahanao sy nakanetsanao amin'ny firenena zay mbola tsy fantatrao halleloia aika hoe fantatry Jehova hatrany amin'ny voalohany tantara fantatry Jehova hatramin'ny tenin'ny Rota tamin'ny Naomi any amin'ny Rota toko voalohany rehefa nasian'ny Naomi andeha izy dia zao ny teny aza manery andao any amin'ny Rota voalohany Rota toko voalohany 20 fa Rota aza manery andao sy ala amin'ny fanarananao fa zay alehanao ny alehako zay toeranao ny toerako ny firenao ny fireneko ary ny Andriamanitra no Andriamanitra halleloia reny Jehova zany tsy Jehova ny Andriamanitra Rota Moabita zany tsy manana ny Jehova ho Andriamanitra zany manana ny Andriamanitra ny Moabita ary sampy ny ivavahan'ny Moabita fa i Rota nanapa-kevitra ny anaraka ny Andriamanitra Naomi ary ody any amin'ny tany izay tsy fantany tsy anazy fa nofidiny fantatry Jehova fantatry Boazy reko tsara nge izy zay rehetra nataonao reko nge ny fanapa-kevitra ao hitan'ny Jehova nge fanapa-kevitra ao mba te hiala amin'ny ratsy io ianao mihitsy miteny rery amin'ny tenanao za tsy fokasigara tso ka ajanoko zany dia vavaka ajanoko ty fitsangatsangana ty zany dia vavaka hitan'ny Jehova io ianao aza hoe tsy amin'ny Facebook ny namanao hoe eny amin'ny Facebook eny daholo ny publienao zavatra za dia ohatra zao dia Jesosy atolotra anao ny fiainako eny amin'ny Facebook tena marina tianao hitan'ny olona reny fa Jehova mahita ny ataonao sy ny eritreretinao sy ny ataonao amen na tsisy ny olona tsy mahita fa Jehova mahita reko nge izy ny tsara rehetra nataonao reko ny tsara mety misy ratsy natao tao fa Jehova ry abana te hanatona antsika
Jehovah miezaka manakipy ny masony amin'ny ratsy fa miezaka mijery sy te akasitraka ny tsara zay ataontsika. Akasitraka ny tsara nataonao ane Jehovah. Akasitraka ny fanapahan-kevitrao ane Jehovah. Ary za miteny anao tsy fanapahan-kevitra ratsy zao hitanao zao. Sakrifisy nge raha mba ty fandarantsika ty. Mahatonga nisy ty sakrifisy hiasa maraina daholo tsika rehetra rapitso. Hiasa maraina daholo rapitso. Fa inona ary ny ataontsika eto? Hoy Jehovah, efa reko ange fiareta-toronao ia. Zaho efa tandro ny andro. Tena misy fotoana te atory be mihitsy aho. Te atory de miafina ny ao am-piasana, te atory. Tena miraikitra amin'ny masoko fa indrindra de matory. Fantatro tsy zany olona kamo, za tsy olona kamo hoe kamo lahy de matory atoandro. Fa fantatro fa mitaky ny torimaso tsy ampoka amin'ny fanaovako fandarana. Fa vao mieritreritra an'izay indray aho de courage. Satria reko Joaba, reko i Boaza miteny, efa reko ny eny tsara rehetra nataonao tamin'ny rafozana iray, reny zavatra rehetra natao reny hitan'ny Jehovah. Elzina eska hitan'ny Jehovah. Ianao io androany. Sy izay la hitan'ny Jehovah le resahantsika menada tamin'ny sabata alina iny. Sabata tsika menada iny resaka sa lahady. Voakasika ny foko tamin'ny lahady. Sy izay la nyteneniko amin'izany. Fa hitan'ny Jehovah reny ny Suzelle. Lovlitina ny fo amin'ny 5 nisy fotoana ary lovlitina io tadidiko mihitsy ny lovli nisy fotoana ny fo tamin'ny 3. Tamin'ny 3 moa ianao le mifo maraina be taloha reny tadidiko tamin'ny tany amin'ny 2000 tsy haiko reny 2020 sa firy reny ny lovli. Zary mare an'le izy tena voakasika ny foko. Za voakasika ny foko fa tsy hitako izay atao anareo. Fa Jehovah mahita sady mandre de hitany ny atao anareo. Alleluia. Fa sakrifisy zao ravana. Sakrifisy zao. Hitan'i Jesosy daholo ny zavatra nataon'ireo fiangonana 7. Hitako nge ianao izy. Fantatro. Rehefa miresaka amin'ny fiangonana 7 Jesosy any amin'ny apokalipsy. Any amin'ny 7 rehetrarehetra. Ozy izy hoe reko tsara daholo izy ny zavatra nataonao. Andiny faharoa ambin'ny 10 amalina nataonao ane Jehovah ka omeny Jehovah Andriamanitry ny Israely valim-pity lehibe any ianao satria avy hialika ambanin'ny elany ianao. Amen. Ianao io avy hialika ambany elatry ny tsotoa ianao. Tsy hoe mijery fandarana ianao io. Fa tonga mba hialika ambany elatry ny tsotoa ianao io. Rehefa hijery fandarana ianao manomboka androany de zao tenena. Andeha mba hialika ambany elatry ny tsotoa hoe. Halleluia. Fa tsy andeha hijerijery fandarana. Andiny fahatelo ambin'ny 10 de hoy izy. Aoka fiteo masonao tompoko lahy. Efa nampifaly ahy ianao ary efa nitemora tamin'ny zatovivavinao. De tsy takany anankiray amin'ny zatovivavinao aza. Amen. Tsapany roto zany teny mamy. Mahare teny mahery sika. Mahare fandatsandatsany tsika any amin'izao tontolo zao. Fa miona amin'Andriamanitra ny zavatra miova voalohany de ny feo. Izy izy rota indry nampifaly ahy ianao Vao niona indray mandeha fotsiny niona indray mandeha. Ianao nge ravana vao mianomboka miona amin'Andriamanitra indray mandeha zany fotsiny de tsapany misy fifaliana anatinao any. Nampifaly ahy ianao izy izy ary ny teny mora, teny tambitamby, teny malefaka. Teny mora tamin'ny nefa nge sa izy tsy ohatry ny ankizy vavinao, tsy ohatry ny anankiray amin'ny zatovivavinao fa maninona efa ratsy anefa mbola tianao ihany. De tian'Andriamanitra ohatry ny tiavany ny anjely mbola tsy nanao ratsy na indray mandeha tao an-danitra ary tsika manao ratsy reto. Za akory tsy miteny andao anao ratsy fa etoky tenanao hoe tiavo Andriamanitra fa lehibe sy be fitiavana izy. Andiny fahavatra ambin'ny 10. Ary rehefa tonga fotoam-pisakafoanana de Boaza taminy makanesa ty ka mihinana mofo ary tsy boy amin'ny vinaingitra ny sombo mofonao de miperaka tany amin'ny mpanjinja izy ary nangalandra langolango de nihinana kavoky ary ny sisa tsy lany aza. Zao ry havana miaraka amin'Andriamanitra. Miaraka amin'Andriamanitra de zao. Mitomboka amin'ny fitsimponana salohim-bary. Mitomboka amin'ny fitsimponana salohim-bary. Fa tsy maintsy afara miresaka mahafinaritra io. Ary tsy maintsy, alleluia. Tsy maintsy efara
amin'ny finanankanina. Le hanina eto tsy amin'ny tsondroana intsony. Le salim-bary mantsy tsy ponina fa ny zavatra mitranga eto tsy ponina intsony fa tena finanankanina mihitsy io. Misy mandeva message nareo dia mamaly vetivety kely satria mety tsy fantatry le olona tanaty. Alleluia. Ny fiarahana amin'Andriamanitra ny avako dia izao. Mitomboka amin'ny fitsiponana salohim-bary io. Fa raha maharitra amin'ny fitsiponana salohim-bary tsy nivadika akory ny andro. Zao ny tenen'le olona teo hoe hatramin'ny maraina. Ahoana moa tsy hananantsika faharetana arenam-parivon'ny andro ry havana? Fa misy olona tsy maharitra an'izany. Misy olona 1 minitra 2 minitra adiny iray raha elandrina dia veloma. Fa irota ny tsipona maraina-parivan'ny andro. Ny fahatongavan'ny Boaza dia tamin'ny hariva. Nisy fotoana nanao fanatitra Abrahama. Efa hariva ny andro, mbola tsy nidina ny afo. Fa niampy teo ihany Abrahama. Te hatory Abrahama fa niaritra. Dia mbola nandroaka ny voronam-piasa. Dia verina ny andry, reraka, efa te hatory fa ny andry an'i Jehova. Fa hoy ny ten'Andriamanitra izay miandry an'i Jehova dia mandroso hery kosa. Alleluia. Fa arakaraky ny endrasany Abrahama tonga ny fantana amin'ny voatsetroka hoy ny ten'Andriamanitra mitety ny fanatitra nidina ny afo fankasitrahana. Alleluia. Manana faharetana. Aza mbola mitaraina raha mitsipona salohim-bary. Fa io tsy maintsy efara amin'ny fisotron-drano ary tsy maintsy efara amin'ny sakafo. Miaraka amin'ny vinaingitra. Alleluia. Miaraka amin'ny mofo ny farina tamin'ny desera. Nga Andriamanitra rehefa manao soravana mba manao tapanjany dia mipetraka teo anilan'ny mpijinja izy ary nanalandra lela lango zany desera zany. Voankazo mangatsiatsika ohatrany hoe voatango, papay. Alleluia. Dia nangalandra lela lango izy dia niny nakavoky ary nisy tsy laniny. Niditra ny entrée, niditra ny résistance, nisotro jus, nitonga hatramin'ny desera. Alleluia. Misy ten'Andriamanitra ohabolina toko faefatra. Ohabolina toko faefatra. Ohabolina toko faefatra. 7:7 Zao ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra raha mbola tsy fantatrao raha tonga eto ianao androany. Androany fa tonga tsika. Dia tsika amin'ny fanantenana miakatra. Hitanao ny olona mpanompo sampy. Ny olona mpanompo devoly. Aty ambony dia miakatra aty ambony fa midina. Dia matahotra. Le rocker frantsay alohan'ny ho faty lasa nitahotra ny mitondra anazy ny maty kokoa. Matahotra. Vao tonga ny alina dia matahotra ny ho faty. Ny devoly mena ianao ilay izy. Fa ozy izy hoe anao ny ale dia anano retoro. Fa ny antsika miaraka amin'ny Jehova ohabolina 4:18 fa ny lalamarina dia tovy pokandro maraina izay mihamazava mandra-pitatao vovonan'ny andro. Alleluia. Zany hoe io masoandron'Andriamanitra io zany mitomboka any amin'ny fitsiponana io. Alleluia. Aza-kivy raha mitsipona daholo tsika rehetra teto. Mitsipitsipona valim-bavaka izay no mbola mitsipitsipona. Ame faran'ny fisakafoanana io. Ary nina nisy kavoky dia nisy tsy laniny azy. Ary raha tsakana ny tsipona izy dia didiny Boazy ny ankizy lany hoe ny 5 tsika zao aoka izy tsipona. Na dia enelan'ny amboara azy ka aza maninina azy. Ary asio latsa-datsaka avy amin'ny amboara ka velao relotsipony fa aza rarana izy. Tanao reo rehefa maharitsika amin'Andriamanitra. Inona moa ny tanjonsika hitady an'Andriamanitra? Tsy hitady vahaolana, hitady valim-bavaka, hitady sakafo, hitady izay hohanina, hitady ny fiainana confortable kokoa noho ny teo aloha. Izany kosa aloha marina. Mba hitady fiainana tsaratsara kokoa noho ny teo aloha. Mba te hilamina amin'izay. Tenen'ny Boazy amin'izay fitaorina an'ilay sakafo. Tenen'ny Boazy amin'izay. Tamin'ny voalohany izy niara-nitsipona tamin'ny olona teo ary tena izay tena latsaka tena tsy mihitsy no alainy. Fa teto ny mena baiko ny mpijinja. Aoka izy tsiponao izy
na dia eny anelanelan'ny amboara sy taloha tsy mahazo miditsy eny anelanelan'ny amboara voarara miditsy eny anelanelan'ny amboara tsy azo itsimponana eny fa nanomboka niakatra mbola mpitsipona ihany fa niakatra grady. Halleloia. Manana accès. Halleloia. Manana lalana itsipona kokoa noho ny hafa. Itsipona nelanelan'ny amboara mantsy efa vary tsy latsaka fotsiny fa tena vary tena izy efa tao amboara zavatra tsara miakatra gamma zany. Raha zay ny azo ilazana azy manomboka miakatra gamma ny valimbavaka. Halleloia. Satria ianao maharitra efa manana fifandraisana niarana sakafo tamin'i Jehova amizay ianao efa nomboka niarana sakafo tamin'ny Boaza rota teneny Boaza amizay azao izy avy eo izy tsipona aza bidesina tsony izy ary zao asio latsadasaka avy amin'ny amboara atao fanahinina mihitsy any teo ny zavatra tsipony rota sy mpitsipona rehetra zavatra sendra latsaka tsina misy fotoana rehefa nitady latsaka dia samborina tampoka dia ianao efa sikisambotra mbola tsy azo re satria nalainy. Misy fotoana ianao tena miandro valimbavaka fa ohatra ny ambava hoana tsy azonao tampoka le izy fa eto ndray fa nohatra amin'izany vao meo dia asiana latsaka hitanao mitonda dia asiana latsaka io fa hita fa mitsipona dia asiana latsaka ka le mitsipona tsy mahita hoe nomodina latsaka io fa le mitsipona zay latsaka dia sady fa hoe oiza mitsipona oizany izy nefa tsy fantany fa efa nahazo baiko alatsaka fotsiny amin'ny anarany Jesosy ny valimbavaka ao io valimbavaka ao azonao io rehefa manomboka maharitra amin'Andriamanitra ianao efa latsaka fotsiny sisa dia azagaga ianao anomboka iraradraraka ny valimbavaka satria maninona satria rota efa manomboka zatra ianao efa manana fifandraisana miditra amin'ny lalindalina kokoa hiakatra gamma daholo tsika ireo amin'ny valimbavaka. Taloha valimbavaka efa zara raha azo fa amin'ity manomboka eto valimbavaka efa latsaka fotsiny. Halleloia. Satria maninona satria hita Boaza fa tena mezaka ianao hitan'Andriamanitra ny fisisianao ry havana hitan'Andriamanitra ny etaetaponao hitan'Andriamanitra ny hafanamponao. Halleloia. Ary tsipona tany an-tsaparivan'ny andro rota dia nivery zay efa voatsipona ka nisy vaharory dia tokony ray efa dia netany zany kanetana izy ary hitan'ny rafozam-baviny izay efa voatsipona ary navoaka kokoa ilay sisa tsy laniny tamin'ny sakafanany ka nomeny ny rafozany. Inona moa dikan'izany? Teo izy mitsipona ho anazy fa zao izy efa mitsipona dia mamatsy ny hafa. Ianao io nge ry havana rehefa tahin'ny tompo ianao lasa fitahina ho an'ny hafa ianao tsy ianao tsony ianao efa milamina ianao efa miara misakafo amin'ny Jehova fa raha maharitra ianao tena raha maharitra ianao tsy no anao tsony fa ianao mihitsy indray lasa mpamatsy lasa izy namatsy anomy ohatra ny hitako eto mipoziny tsy kalma fotsiny nomy misakafotsika androany navoaka ny avany le ambony le nohanina tary nentina tamin'ny sachet. Alleluia. Zany nitsotraniko aminao mahareta ao amin'ny Jehova fa zerin'ny fonao mihoatra nozy aneritreritinao nga irota neritreritra hitondra zavatra hitondra le mofo sy le divay sy le fromage sy le lango neritreritra an'izany izy saliom-bary neritreritinao entina fa nitondra mihoatra aminao mihoatra zay neritreritinao any Jehova Andriamanitra. Halleloia. Ary nefa raha mitantara raha jerijeriny amin'ny faniny tantara io dia any amin'ny rota toko faefatra teo foana zany le fifandraisan'ny rota sy Boaza neny fanakaiky niainga tamin'ny saliom-bary niainga tamin'ny fiaraha-misakafo any amin'ny rota toko faefatra andininy fahatelo ambin'ny folo ary Boaza dia napakatra amin'ny rota ka nanambady azy. Halleloia. Inona moa zany nefa rany taloha izy mitsipona zay latsaka eo amin'ilay tanimbary fa nefa rany rota satria naharitra izy nahita fity tamin'ny tompony tanimbary lasa vadin'ny tanimbary izy lasa tompony tanimbary izy. Raha maharitra ianao fitahiana zany ho raisinao zany fa ny ambony indrindra amin'ny fitahiana dia ny lanitra ry havana. Io tanimbary io tontolon'Andriamanitra io ho tompony tena napaka sy anjaka amin'izany ianao ohatra hoe zay maharesy dia hiara mipetraka amiko hiara anjaka amiko ary hipetraka amiko amin'ny seza fiandrianana zay maharesy. Halleloia. Ka naresy rota resin'ny Boaza nampiakarin'ny Boaza izy nefa rahan'io
raha jerentsika ny tantara hamaranako azy any amin'ny Matio raha jerentsika ny firazanan'i Jesosy dia vakitsika Matio toko voalohany dia any amin'ny 15 dia voalaza momba ny Boaza. Matio toko voalohany 15 ary Salmona niteraka ny Boaza tamin'ny Rahaba ary Boaza niteraka ny Obeda tamin'ny Rota ary Obeda niteraka ny Jese ary Jese niteraka ny Davida mpanjaka. Zany hoe ity Rota ity taoriana kely lasa bebe an'i Davida ary eo Boaza dadabe an'i Davida. Ary iza moa Davida? Rehefa nitoy ny tantara dia ozy izy le zamo ry Jesosy zanaky Davida ô. Alleluia. Nandeha ny tantara raha toy antsika io Matio toko voalohany io any amin'ny 17 ary ny tanàna rehetra hatramin'ny Abrahama ka hatramin'ny Davida 17 Matio toko voalohany 17 ary Azora niteraka ny Zadoka ary Zadoka niteraka ny Akima ary Akima niteraka ny Eliôda ary Eliôda niteraka ny Eleazara niteraka ny Matana ary Matana niteraka ny Jakoba ary Jakoba niteraka ny Josefa vadiny Maria ary Maria niteraka ny Jesosy ilay atao hoe Kristy. Alleluia. Hitanareo ny havana le fitsimponana salom-bary natonga ny Rota ho lasa bebe an'i Jesosy any niteraka an'i Jesosy nivoaka avy tamin'ny Rota Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy nareo tsika rehetrarehetra eto miainga amin'ny fitahian'Andriamanitra miainga amin'ny tsipotsipona valim-bavaka eo dia tahiny tompo dia mitsory vavolombelona zany dia mitsory vavolombelona vao androany zao nareo nisy nitsory vavolombelona tamiko teo. Alleluia. Vokatra ny fivadikanana dia nisy ranabavy teto amintsika teto nitondra bavaka mba azo tany tamin'ny fivadikanana tamin'ny sabata salady tsy ampy herinandro kory dia androany izy nitsory vavolombelona azo ny somatsara le tany dia netiny ambavaka tanaty fivadikanana. Alleluia. Io mitsipona aloha tsika mitsipona avy eo mihinana avy eo lasa vady zafady tompona tanimbary ary avy eo teraka ao amintsika mihitsy Kristy. Alleluia. Tsy nisy tafajanona tamin'Andriamanitra zany tsika rehetra tsy voatahina nahazo valim-bavaka dia tena resy lahatra hoe tena eto Andriamanitra dia lasa reniny Kristy. Alleluia. Nivoaka avy tamin'ny Boaza sy Rota. Davida nanana zavokely atao hoe Davida izy ary Davida iny nanana zafy atao hoe Josefa nanambady amin'ny Maria lasa reniny Jesosy ilay Kristy. Ho tahiny tompony ianao. Alleluia. Ho aminao anie zany teny zany tena ho tanteraka aminao anie zany teny zany dia mahereza ary mazotoa mitsipona fa misy tsiponinao amin'ny sahan'Andriamanitra ao. Misy tsiponinao amin'ny sahan'Andriamanitra ao zany teny ianao. Tonga amin'ny fizarana fahatsapantsika iny ny kantoko misy aminareo ve ary voakasika tamin'ny tenin'Andriamanitra inona ny zavatra nahakasika anareo. Zao tsika hizara fahatsapana dia mety hira mahafinaritra be mihitsy ianao rehefa avy eo eno hira mahafinaritra be tsika rehefa avy eo izy ary mizara fahatsapana voalohany misokatra ao antsika ny messenger iny ny kantoko radio akiradio dia afaka miantsonareo izay mazoto hizara fahatsapana dia tonga dia ampidirina ny appel dia miditra mizara fahatsapana ho reniny rehetrarehetra ampaherezana ny mpitory-teny sy ny mpamelabelatra ary ny mpiaino. Alleluia. Efa tafiditra ao rahalantsika tojo Jesosy mandrakizay inona ary ny fahatsapana azonao mbazaraina aminay androany anao ny fitenenana. Jesosy tsika rehetra makasifaka narenena vata amin'ny toviteny tena nahafinaritra sady nahavelom-panantenana nahakatokana voalohany le fivondram-belona ny ranavavy mama Valentina na aleluia be ary somatsara ny karama dia nahakasika na faharoa izay le nitenen'ny pastera hoe atsika reto koa mba resahana enjely amin'Andriamanitra manao tatitra kely eo ny mively ny tantara ny marabitantsika ny etaetatsika fanompotsika an'Andriamanitra ny asa ataotsika rehetrarehetra tena nakasika kely anao indry miteny forazana enjely io any ohatr'izao etotsy io any ohatr'izao izao ndray zao zany hoe mahakasika be anao dia tiako faharitarina zany hoe rehefa tenen'ny enjely fa fantatra moa rehefa Andriamanitra rehefa tonga any fa tena nakasika hoe misoka an'Andriamanitra misotro Andriamanitra dia makasitraka antsika rehetra iny Jesosy. Alleluia. Makasitraka indrindra
andralatoditsika tanata zay fizarana fahatsapana zay a Andriamanitra manakariam-pahasoavana anie a amaly fitianao a raha latojo a de mitombositra de mitombo fahasoavana hatrany hatrany a halleluia amen zasika piditra olona hafa ndray izara fahatsapana manaraka de tahoary raha-paditsika rehetra zareo avy any Suisse any a tany tompo raha navavy Suzelle ino ary ny azonao zaraina androany ianao ny fitenenana Makasitraka pastera na ny fitenenana dia tahin'ny tompo pastera dia tahin'ny tompontsika rehetra dia makasitraka be tabe anareo manadata amin'ny tompoteny sy famelabelahana fa tena nampahery be dia Jesosy ny ampitombotra sy amaly fitianareo hatrany amen ny nakasika be androany pastera dia le teny pastera manao hoe Andriamanitra ho sisy pastera dia minitsy mijery ny tsy fahatanterantsika fa izay zavatra sakrifisy ataontsika eo anatrehany iny tena jeren'Andriamanitra halleluia dia tena marina tokoa izany mpiafana dia ny faharoa nakasika be koa dia le hoe ny teny pastera manao hoe raha ohatra ka maharitra ao amin'Andriamanitra tsika ho sisy pastera dia ny amintsika efa milamina be fa mbola fitahiana ho fitahiana ho an'ny hafa koa tsika dia tanteraka amintsika nanakaviny izany teny izany voninahitra ao an'Andriamanitra rery halleluia amen halleluia halleluia makasitraka indrindra andranambavy Suzelle sika tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be misaotra anareo misaotra betsaka fa dia Andriamanitra ny hamaly fitia mbola misy mizara fahatsapana ato mbola misy olona anankiroa atsotsika halleluia ndao indray ray mpandrotsika ny olona manaraka izara fahatsapana manaraka ranavavitsika ery ana miary ny aina no izara fahatsapana manaraka zao to dia mitsika azy fitenena iny ary nakasika ny aina tamin'ny toroteny androany anao ny fitenenana tahintompo pastera dia tahintompotsika rehetrarehetra makafisaka nareo manadata amin'ny toroteny mampahery dia nakona anisany nakasika n'androany le hoe tsika reto dia ohatrany roa tamintsipina eo amin'ny tamboli dia fahatongavantsika eto dia ohatrany mitsipina ao amin'ny tambolin'Andriamanitra dia nakasika dia anale hoe mety maro be any mitsipina mitovy amin'Andriamanitra fa tsika dia hitan'Andriamanitra manokana dia nakasika anaty hoe ataovy izay ahitany Jesosy anao ampatonga Jesosy hitodika aminao dia anisany tena hoe mahafinaritra be anareo hoe fizarana fahatsapana mba mety anisany mba ampitodika kely amin'ny Jesosy hoe ndry reto fomba nizara fahatsapana indray ihany androany dia mankasitraka anareo rehetrarehetra tahiny Jesosy ndry halleluia be amainina be mihitsy izany tena marina mihitsy izany nareo mizara fahatsapana io ary ngety fa tonga ray zao nitatrana izy ngety Jehovah androany nizara fahatsapana ndry amainina tena marina izany zao ary tsika piditra olona hafa indray halleluia misaotra anareo mamerina fisaoranao ana rehetrarehetra izay mizara fahatsapana fa tena hoe mampahery ary tena ilainay mila mihaino koa zay fahatsapana hoe inona ny voalainareo dia mankasiry ndao ary mpandrotsika indray ny olona manaraka avy any Sinina indray iverineto ranavavy Angelina inona ary ny fahatsapana voarainao androany azonao zaraina aminay Angelina anao fitenena tain'ny Jesosy fantsika rehetra makasitraka na ilay fitenena pastera ny fahatsapana azo tandroany azo raisina mihitsy n'ilay hoe fanomezan'Andriamanitra atsika n'ilay tanimbary aiza ny tanimbary tsara angalantsika n'izay vokatra ny talohimbary zay amin'ny alalantsika kristianina zany mifidy anazy dia misaotra ny tompo ny fanomezany zava-piambenana izay tanimbary anankiray mamboana tena hoe dia faratra ireo ny zavatra rehetra matisakasinoana sy fanarana andehan'Andriamanitra izany dia tena deraina Jesosy ny amin'izay rehetrarehetra izay makasitraka indrindra pastera namorona izao tanimbary lehibe izao ho anay tsirairay avy amen halleluia makasitraka indrindra andranambavy Angelina Diamant misaotra be tabe anareo rehetrarehetra izay nizara fahatsapana mety tsisy tsony angambany ato raha mbola misy dia mbola ampidiritsika ihany tsy misy tsony halleluia misaotra anareo rehetrarehetra izay nizara fahatsapana teo dia
ho tonga koa ny tatotra any ambony any hoe zara-patsapanaka izy Jehovah androany alleloia amary fitianareo any Andriamanitra eny anankiray tsika dia tonga dia hivavakantsika ao aninan'izay sady hivavaka ho an'ny firenena dia hamarina ny fotoana misaotra indrindra anareo dia atolotra anareo ampitamina hoe hitako ianao izay ny titana hoe hitako ianao dia androany koa hiteny aminao Jehovah tahaka ny tenena tamin'ny roa tany amin'ilay andininy fahafiry teo mareo amin'ny baibolinareo izy teo hozy izy le teny hoe amin'ny diny faraika ambin'ny folo dia namaly voazaka anao tamin'ny hoe efa reko tsara izay rehetra nataonao halleloia andao aloha tsika mbola hiany fahatsapana anankiray mbola misy mizara fahatsapana io lasoary aloha asiana sary halleloia tany tompo ary iangodirina Rodriguez ianao ny zara fahatsapana faraparany dia ampidiriny ianao menanao ny fitenenana Iangodirina Rodriguez iny ary ny azo zaraina androany Halleluia makasitraka indrindra pastera na amin'ny fitenenana dia makasitraka anareo mianadahy mitondra izany teny mampahery mahakasika fobeza ny fahatsapana ndraiky voaraiko dia le ny miaraka amin'Andriamanitra dia mitomboka amin'ny fitsimponana na salom-bary tsy maintsy fara amin'ny fisakafoanana sy amin'ny zavatra mahafinaritra be amin'ny fiavarany dia tsy tokony ho kivy izany tsika fanarahana Andriamanitra fa misy vary lehibe any amin'ny fary fa tsy hoe ho very maina akory dia tena nakasika be dia makasitraka dia tahiny Jesosy alleluia amen halleluia makasitraka indrindra raha nampahaviangony rina dia tahiny tompo ianao dia Jesosy hamaly fitianao dia ho tonga koa ny tatotrany hoe tena nizara fahatsapana izy Jehovah na dia hoarany fasahirana na ny an-tany lavitra any dia mbola mahita hirika ahafahana miditra mizara fahatsapana ihany misaotra anareo rehetrarehetra tompo aleo omba anareo dahoary ataontsika tirity meno finaritra daholo vavatsika hoarina zany Tananku dia kawan titiku yang anda manis sama kenal nani faizan Nabra maizay sakay sa kwazan ve nanova ko fagagan May kafayanaw sana ko Itaginaw sa sifang tasaw Isairanaw miyayanaw Inukirew vitanay nanaw Kasihang ginaw Pamayanaw Rizan ako Tiadino kianaw Si Vanilla vefa ang suyaw Di mo balik kianaw Kampisil ko sa pambagak Si sifang tagsaw Usanyay fuk mahitanaw Bulamito man Kaditiw fasanak yanaw Zawiyayanaw Hitak yanaw Sisifang tasaw Fasahiranaw Niyayanaw Sana ku
Jesosy zany zany koa naparezako anao androany tsy adin'Andriamanitra zany ianao hitan'Andriamanitra ny antsika ataonao hitan'Andriamanitra ny etaetanao sotra Jehovah Andriamanitra tsika isotra an'Andriamanitra ny amina fahanao mety tonga tsy nangy ianao ravana mitsipona saloim-bary teo tambariny Boazy mety misy tamitsika tena hoe fitahina mihitsy aloha ny tena nitediavana tena mitady vola maika vola dia sendra mba tonga dia nanandra reny dia mba hangataka amin'Andriamanitra nefa fahazarantsika aza mety nandeha tany amin'ny tantarabe fa tonga tsy nahy ianao sendra naklike fandarana ianao ary zany mahatonga amin'ny tenanao isan'andro fa tsika sendra kory ny atongavanao eto androany isy anjely tantara ny mombanao manomboka ho resaka ao an-danitra ao ny anaranao halleloia ho voaresaka ao an-danitra ao ary antany Jehova fa iza moa izazavavy io iza moa izazalahy io halleloia dia tantara ny anjely manao hoe efa elaela any izy io ny teo Jehova efa elaela any izy nanomboka nakatoa Jehova halleloia dia Jehova alao fa za mihitsy niresaka aminy tahaka ny Boazy nyresaka tamin'ny Rota mba ho amin'izany anie ianao mba ho tahaka izany anie tsika rehetrarehetra misaotra Jehova Andriamanitra misaotra anao zay Jehova satria tsapanay ny fitiavanay ianao tena tsapanay fa tena tianay ianao Jehova Andriamanitra misaotra Jehova Andriamanitra voninahitra ho anao ray eo ny amina tanterahan'ny fotoana izany tsy tapaka ny fandarana raha isinay fahasoavana mihitsy zao zany fandaranay tsy tapaka izany Jehova fa tena nitahinao voninahitra ny eo anao lehibe ianao tsara ianao ary tsisy toanao misaotra Jehova Andriamanitra rano Jehova Andriamanitra dia apetraka eo ampelantananao ny teny da io ny teny izay voatory teto androany Jehova Andriamanitra fa tena ho teny aniry amoa avy zato eny ny ampon'ny tsirairay avy jereo zay rehetra mitsipona saloim-bary eto Jehova Andriamanitra jereo ireo maharitra Jehova tena jereo akaiky ireo izay maharitra Jehova Andriamanitra ary reo an'zareo mpanao tsidipahatra Jehova dia vangio izy ireo amin'ny alalan'izany toroteny zany fa nitahinan'ny Rota dia izy naharitra teo amin'ny tanimbary engany ianao aharitra ao amin'ny Jehova Andriamanitra ravana fa zay mitady inge dia ahita zay mandondona dia ho voaina ravana zay miantso dia ho valiana dia
maharety ianao fa manana ho avy mamirapiratra ao amin'ny Jehovahandriamanitra ianao ry havana. Saotra Jehova, saotra ny amin'ny toriteny da io rehetra zay rehetra tonga teto androany meo saloim-bary, meo sakafo, ataovy misotro, ataovy mihinana, ataovy matsapa, ary azavera raha tsy lasa tompony tanimbary, azavera raha tsy lasa tena hoe tonga amin'ny fiainana mandrakizay. Falimbavaka ny raha antsika manomboka amin'Andriamanitra ry havana, fa fiainana mandrakizay ny fiafarany io raha maharitra ianao, fiainana mandrakizay ny fiafarany io. Manankatenaintsika eo amin'ny Jehova, mazotora mbola mitsipona aloha ianao zao, fa tsy maintsy hiary sakafo amin'ny tompo ianao, andray fanasan'ny tompo ianao. Halleluia, ho an'ny an-danitra isika. Saotra Jesosy, voninahitra ho anao dia lalaza saotra ho anao. Da io zany tezany tsisy voatsaingo veorona mpihaza fa mpihaza fa midevotsy ny Satana, dia fatotra amin'ny raha anao tsy afaka hitsaingo fa na dia litera ray tamin'izay nitorina teto ary. Manao ny voninahitra mandrakizay any. Halleluia, amen. Ivavakantsika ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao, ndao mpandrosika ny abavintsika Lovely hivavaka ho an'ny firenena. Lovely, hanao ny fitenenana. Fiadanan'i Jesosy ho amin'ny pastera dia fiadanan'i Jesosy ihany koa amintsika tsirairay avy dia mbola hiara hivavaka isika dia mankasitraka indrindra pastera amin'ny fitenenana. Dia mbola hiara hivavaka isika. Ry Jehova malalanay io, ry tomponay, ilay lehibe mpanjaka mpanjakaka. Jesosy malalo ho anao reriany tokoa ny anoloranay ny voninahitra, anoloranay ny dera sy ny fankasitrahana Jesosy malala, satria dia tena hoe miendrika anao zany Jesosy, fa tena tianao tokoa zahay, koa dia misaotra anao zay Jesosy malala ny amin'ny fanatrehanao anay tsirairay avy teto Jesosy, fa tototra soamatsara tokoa ny fandaharana zay hoe tsisy fahatapahana Jesosy, dia voatory teto ny teninao zay hoe nampahery anay Jesosy, dia tena nahazo lesina indray zahay tsirairay avy ny amin'ny fitsimponana ny salombarinao Jesosy, mba hanananay faharetana Jesosy malala. Dia eto zay Jesosy dia tena mbola hiarika eo ambany elatra ao foana zay Jesosy malala miandam-piavinao. Dia eo zay Jesosy malala tena mbola vonina hatrany ity bebe kokoa anao hatrany, satria ianao ilay manome fahasoavana anay mandrakariva Jesosy, dia ianao ilay tanim-baza hoe azahoanay fivelomana Jesosy malala. Dia soranay ianao zany rehetrarehetra zany Jesosy, satria ao aminao rery ihany tokony hifikiranay, dia fikitra aminao mandrakariva zay Jesosy malala, hitsipona amin'izany salombary zany ao aminao Jesosy. Dia aza atao tsinitsina Jesosy ny ambenanay teto, dia aza atao tsinitsina Jesosy ny fiaretanay tory izay miabona teto Jesosy, ny tsipona atao aminao, fa tena hoe hifikitra bebe kokoa ary hanana faharetana hatrany ao aminao zay Jesosy, hatramin'ny farany hitombo hetaheta aminao zay Jesosy, ko dia ampijoroako meo hery mba hisisika hatrany Jesosy malala, dia azoto hifikitra amin'izany tanimboly na tonga ny rota Jesosy malala, ny sikina zany salombary zany ny avy teo aminao Jesosy, fa tena hoe zahay koa dia tsy kisendrasendra matotonga teto Jesosy, fa noho ny fitahinao, noho ny fahasoavanao Jesosy malala, koa dia fenoenay mandrakariva Jesosy, ny fanahy masinao mba hahatonga anay hifikitra hatramin'ny farany, mba hahatonga anay hitsipona hatramin'ny farany Jesosy, dia aza vela ho kivokivo izay ny hitsipona amin'izany salombarinao izany, fa feno ny herinao hatrany Jesosy malala mandram-piavinao. Dia eto ihany koa zay Jesosy malala dia tena tsy manadino ny firenena malala aminay zay, fa tena tsaronay manokana Jesosy, dia lanitra nge Jesosy ny tanjonay, lanitra ny tanjonay, dia tianay koa Jesosy malala ny firenenay mba hoe tratran'izany hanana an'izany tanjona zany lanitra zany ho tanjona Jesosy malala. Dia nefa mampalahelo nge Jesosy ao amin'izany firenena malala izany, fa tena hoe mbola feno faharatsiana Jesosy, mbola feno manao zavatra mifanohitra amin'ny sitraponao ny amin'ny fanompo-tsapo maro isan-karazany Jesosy, nefa nge Jesosy fantatry ny firenena zany nge Jesosy hoe misy saha anankiroa Jesosy, dia ny saha hoe fitiavana ny arena, ny vola sy ny zava-dratsy izay mifanohitra amin'ny sitraponao, nefa dia efa asehoanao anay tsirairay avy, efa ambaranao anay ny sahanao Jesosy, izay azahoanay ny lanitra, azahoanay ny fanjakanao Jesosy malala. Dia mangataka aminao zay Jesosy, fangio amin'ny fanahinao mazoto Jesosy, amin'ny malagasy malala ilay zany, mba hoe azoto hitady anao Jesosy malala, azoto hiay ny antsoantsonao. Dia tena
tena hoe mba ampitoetra ny lalina ao anatin'ny fon'ny fitiavana anao Jesosy dia ianao rery ihany no hanjaka tanteraka ao amin'izany firenena malalana izany Jesosy dia tena hoe azo kitsipina ihany koa Jesosy ahanitra ao amin'izany tanimbolinao izany Jesosy malalo dia mba milanitra ao hatrany eny tanjony tsirairay avy Jesosy fangio ihany koa Jesosy rehetra nangetahetanao kely izay tena hoe nazotry ny ainy pety Jesosy malalo aza vela ho diso anjara amin'ny teny izay ndrenesinay keto izay tsirairay avy Jesosy malalo fa tena hoe Loko mba tena tafiditra lalao am-ponay zany teninao zany Jesosy dia tena hoe amoza ato eny Jesosy isy tsaitsaina anay lalina dia raha isaraka eto ihany koa izay Jesosy ka hoe andeha ato Jesosy dia ny anjerinao masina ny hiavana anay Jesosy dia mbola zany anjerinao izay ihany koa ny amoanay ny ampiso mandraina raha mbola tsy tonga eny amin'ny raon'ny lanitra ianao dia hiaro anay hitantana ny tianay indray Jesosy satria ianao no ekenay ho mpialoha lalana anay mandrakariva Jesosy dia vao minahitra ny ao anao rery ihany hatramin'ny indrindra ka mandrakizay aleluia amen aleluia mankasitraka indrindra andalambavitsika laovolita ao anatin'izay vavaka ho an'ny firenena izay Jesosy any amaly fitianao tombosa amin'ny tombofa soavana trany dia maheriza trany amin'ny asan'ny tombo misaotra ny laovoliva vavaka firenena misaotra ny Marie Hortensine tamin'ny toriteny mamy misaotra ny Angelina Diamant tamin'ny toro vavaka fanomboana Tainy tompotsika rehetra misaotra anareo koa tonga niaraka taminay teto fa raha tsy teto nangigina rery teto zay dia misaotra ny amin'ny fanotronana misaotra ny amin'ny fatongavana raha mbola sogeny amin'ny raolanitra Jesosy ka tainy tompo mbola firenena somatsara daholo tsika dia rapiso retsika meo neto raha tokony izy dia manomboka amin'ny valo sasany fotoanantsika rapiso ialohavan'ny misandrata dia amin'ny sivy sasany miditra eto manomboka amin'ny valo valo sasany dia amin'ny sivy mahery eo miditra eto mitondra ny toriteny amin'ny vavaka fiambelana satria tahiny tompo daholo dia bonne soirée bonne nuit bonne journée daholo rapitso mamarana ny semaine amin'ny fifaliana be anao miaraka amin'ny herin'Andriamanitra miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra akiradio.radio12345.com afahanao meno izy apeo akiradio isanandro sanandro io mandeha foana misy sotensaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo ralina samy tahiny tompo daholo halleluia amen Thank you.